naitrao zay rehetra manana anjakany ho eo ambany fahasoavanao amin'ity anio ity misaotra Jesosy malalo amen. Ndao ary mpanompo tsy mahasoa toy izao lay fanamariana. Andininy voalohany dia refrain tsy mpanompo mahasoa. Andininy faharoa refrain tsy mpanompo mahasoa. Andininy fahatelo refrain tsy mpanompo mahasoa. Fa ny andininy fahaefatra kosa ry mpanompo mahasoa ondrikelin Jesosy. Dia tonga dia atao tena izy dia miredona tsara dia toy izao fanentanana. Mafy tsara. Kingakinga tsara. Apetao ny solomasonareo tena iangaviako mihitsy fa io maso io rehefa tsy mahita diso daholo ny zavatra atao. Dia manjary eny be hoe manara-morona, manaranaraka feon'olona, tena tsy ao mihitsy. Dia raisy ny fandaharam-potoana. Ndao ary tokoka. Ndao aga zava-maneno 1, 2, 3. Renay lalandafizao fa miantsoana ianao mba izarra sy andome fifandina siainavao santiko hiteny hoe tsy mpanompo mahasoa ny ondrina ory Jesosy fa zay tokony onatao onova vita hatrizao. Andininy faharoa 2, 3, 4. Raha mijery ny andro lasa dia ilay tanàna naharatra ny tanay fa niasaka natonto sy izay kina sariko lazana hoe tsy mpanompo mahasoa ny ondrina ory Jesosy fa zay tokony onatao onova vita hatrizao. Satrinay 2, 3, 4. Satrinay ny hoavizao oliombonana mihinao ka naizanaizanuane dia ho velokoana ary olilaza hoe tsy mpanompo tsy mpanompo mahasoa ny ondrina ory Jesosy fa zay tokony onatao onova vita hatrizao. Andininy fahatelo refrain ry mpanompo mahasoa. Raha tonga ilay fotoana 2, 3, 4. Raha tonga ilay fotoana avita ifanompoana dia omirana tare ary ho falitafao na minao iteny hoe ry mpanompo mahasoa ny ondrina ory Jesosy midina ianao fa fifandiny tomponao. Nisy diso kely le fanonoana antsika enoy tsara. Satrinay ny hoavy zao andininy fahatelo enonareo tsara. Satrinay ny hoavy zao boliombonana mihina fa ohatra miteniteny hafahafa zany nareo. Ndia veritsika kely hoe 2, 3, 4. Satrinay ny hoavy zao boliombonana boliombonana mihinao ka
sanoany dia ho veloko anao ary mboly laza hoe tsy mpanompo mahazo niondrina ory Jesosy fa zay tompoko oniona tahaokolomba vita atrizao. Tena mahay Jehova tompo masino andininy ray ihany ny ataontsika dia makaina kely miandry ny fotoana. Jehova tompo masinao isaoranay ianao dia kingakinga tsara fanarovanao zahay ka tratra izao anio izao trantrararararara ndao azy le farany porte farany fidirana so fa mi fa so do mi do la di do zay ary trois Jehova tompo masino isaoranay ianao fa narovanao zahay ka tratrizao anio izao ny fonainoa santratra mba hiterananao raisonao ka azakaoanao ny asana tompo tongavare faloa ny azibe miaroka anatinanga hazava ny dianay mba aferenonao indray ny hafali na mami natolondrama umanaima merovero rami. Tena mahay mety tsara okizay aloha fa soreraka rehefa tena tonga fotoana dia milany ny aina zao mifanetanana mihira mafy tsara ianareo ny feo avoakanareo dia ahafantarana hoe tena olona faly zany tena olona mifantoka zany fa rehefa mihira ka tsy eo ny fisainana dia eny koa hoe ohatrany tsy eo zany fa ohatrany lasalasa noho izany zay no angatahana ny fanahy masina mba hifantoka tsara dia mihira tsara manaraka tsara ny mozika ho voninahitr'Andriamanitra dia misaotra indrindra fa nety tsara misaotra tompoko.
Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Hanomboka ny fotoantsika eo ampidiran'ny mpitandrina sy ireo diakonina tompony anjara amin'ny asa hitsangantsika hanao ny hira Jehovah tompo masino firanana ambotately fahaefatra. Miaraka hitsangantsika tompoka. Fanaruvanao zaha katratizawa lewezao nifo nainoa santatraima liberanana naisunawa yasa na tumpu tunga vale kaharua Yaisime yaluka anatinaika azavani vianaima verenu vitaini afalinama atunatulutaima uanauma meruve Sesosukitio Sesosukitiao Dasuninao Nisaiju Katakap Tareu Mahanini Nanauti Ajume Fanaye Melokoka Iyana Haunweke Funaire Angkatuanau nisi Jaka tumbu tungavale kaharuma miyaisime miyaluka anatinaka azavani dianaima veruna vitaini afalinama Natulutaima uanauma meruve rami Fana imasinatsidoni fukumba atua Yambeho Beyande namefo ne rasikyo saka Singate sunaka Tiure sinsu Dima dima nomu Ketrizau tungatanya Bon tumbu tungavane Kaharuma Yaisinde Iyaluka Anatinaika Azavani Viyanaima Afalinama Natulutaima Uanama meruve Fanazavana foiry avy amin'ny lalao amin'ny tompo. Ny rakitra ataontsika dia rakitra anankiroa ankoatra ny rakitra fahatelo. Ny voalohany dia tatazana amin'ny plateau izay hanomezana amin'ny valopy ary ny faharoa dia toy ny rakitra mahazatra ihany. Samy ho tahin'Andriamanitra.
Alahady fahenina amby folo ny volana marsa, alahady faharoa amin'ny kareny izay mbola hibanjinantsika FJKM ny loha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Alahady miavaka kosa eto amin'ny fiangonantsika satria isaky ny alahady fahatelo toy izao amin'ny volana marsa no mitondra ambavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany isika. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no entintsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary ny soratra masina rehetra kosa dia amin'ny dika teny iombonana eto Madagasikara izay fampiasantsika raha teo isaky ny alahady fahatelo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ndao isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ka hiaraka hamaky eo am-pitsanganana ny Salamo 120 izay fahitantsika eny amin'ny fandaharana. Aorian'ny vavaka vao hipetraka ny fiangonana. Salamo 120. Ny tompo no miandry ahy, ka tsy orona inona inona aho. Ampandriany eo amin'ny ahy maitso aho, ary entiny eo amin'ny rano mahafaty sasatra. Velombelom'ny aina indray aho, ary tarihany amin'ny lala marina. Mpiandry an'Israely izy. Na mandeha mamaky lohasamby maizina izay tandondomin'ny fahafatesana zao, dia tsy misy loza atahorako, fa ianao no miaraka amiko. Tarihinao sy arovanao aho, ka izany no mampatoky ahy. Anomananao fanasana aho eo anoloan'ireo fahavaloko. Hosoranao ilomanitra ny lohako, sady fenonao mitafitafy ny kaopoko. Eny tokoa, mandritra ny andro iainako rehetra, dia ny hatsara-po mampitiavanao no hiaraka amiko. Tompo, hitoetra lalandava ao an-tranonao aho. Amen. Iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo. Vory eto amin'ny tranonao zahay ankehitriny, miombom-panahy,
idera sy hisaotra anao ary hanome voninahitra anao. Nitao aminao zahay ka voataona ary nosamborinao ka resinao. Ianao ilay mpahary, ianao ilay Andriamanitra tokana iankohofanay, ianao ilay mpiandry tsara izay manome anay izay rehetra mahasoa anay. Ianao ilay naniraka an'i Jesosy Kristy zanakao hanavitra anay mba ho vita fihavanana aminao. Isaoranay ianao Tompo fa ny fahamindram-ponao no tsy nahalany ritra anay. Misaotra anao manokana izahay fa nahatratra izao fotoana izao indray ary afaka miombi-pifaliana ary indrindra afaka miara-manandratra vavaka ho an'ny olom-bahosotrao izay mitandrina anay eto amin'ny tempolo-masinao. Aoka ny fanahinao masina izay nomenao anay hiasa mahery ao anatinay ka ahaizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra iray fa izany ny fanompo-pivavahana tokony ataonay indrindra. Ataovy tsapanay Tompo fa eto afovoaninay ianao manatanteraka ny teninao ampifantoka anay mandritra ny fotoana manontolo ary aoka ho anao irery ny dera sy ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omena laza miaraka aminao sy ny fanahy masina. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ry havana, manakambara amintsika mandrakariva ny Tompo, ko andeha ho henointsika amin'ny fanajana sy ampieritrretana fatratra ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra araka izay nandidiny antsika hanompontsika azy amin'ny fahamarinana. Ko aoko fantatrao anio ka tsarovy ao am-ponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy eto amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hita soa ianao sy ny taranakao mandimby anao ary maro andro ianao amin'izay tany izay omen'ny Tompo Andriamanitra ao anao mandrakizay. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany isika dia tokony ahatsiaro fa tsy tanteraka. Ko andeha ary isika anatona ny Tompo ka hiaiky ny fahahotantsika eo anatrehany ary anaraka ao am-pontsika izao tonim-bavaka izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, mandroso eto anatrehanao amin'ny mpanetretena izahay, mangahiay noho ny tsy fanarahanay ny didinao. Mifona aminao zahay fa amin'ny andavanandrom-piainanay dia mety niatehitra tamin'ny herinay fa tsy mba nametraka fitokisana taminao. Natoky olona kokoa zahay ka nanohitra ny teninao. Nanao ratsy sy niala tamin'ny fitsipikao zahay. Fa ankehitriny Andriamanitra, meteza ihay ny vavaka fifonana asandratra tsirairay aminao amin'ny fahanginana fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fonay eo anatrehanao fa amin'ny halehiben'ny famindramponao.
amin'ny anaran-tsoanao jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay. Misaotra ray eo. Amen. Ry havana, ho antsika izay tena ny bebaka marina tokoa, raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana tanteraka eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo antsika. Hoy ny tompo, izaho efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny zavona, rehefa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny rahona. Ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia, midera ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ny olona izay voavela eloka ry havana dia olona sahy mijoro sy manambara tsy hampiambambana ny finoany. Anisan'izany isika. Ko andeha ary isika hanonona ny fanekempinoana kristianina izay ombona antsika amin'ny fiangonana manerina izao tontolo izao dia ny fianekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalina ranapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any miavia ny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerina izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tenan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
hanolotra ny anjara hirany korala mainty milaly Ambohidately. Iaraka hivavaka isika riavana. Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, mankalaza sy mideranao zahay. Andriamanitra miasa ianao, Andriamanitra tompon'ny asa. Dia misaotra Tompo raha olombelona ihany izahay nefa hanankinanao ny asanao. Dia mbola mangataka ny fanahinao masina, mangataka ny herinao hampahery anay, hahafahanay manatanteraka izany araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy, amen. Raharaha avy any ivelany, avy amin'ny faculté de théologie. Araka ny fandaminana eo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga, dia hanatanteraka rodorodo mampiray zahay mpiomana mpitandrina, koa manao izao taratasy izao fanasana anareo. Izany dia atao ny 5, 10, 11, 12, ary 13 ny volana aprily. Maro ireo hetsika atao amin'izany izay efa voarakitra ao anatin'izao fandaharam-potoana izao. 5 avrily any amin'ny FJKM Nosy-Patrana, 10 aprily ao amin'ny katedraly Analakely, 12 ny volana aprily any amin'ny FJKM, 17 ny volana aprily, dingana famaranana seho-sehatra antsapiderana sy famaranana ny hetsika ao amin'ny FJKM Soanerana amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra tsakitsako isan-karazany ary sakafo, vary sy laoka.
isy fiantsoana ireo mpandray anjara ivelan'ny toeram-panomanana. Misy ny fandraisana anjara amin'ny fifananana kira ary fandraisana anjara amin'ny fanatanjahantena. Raha misy liana amin'izany ry havana dia misy laharana nomen'izy ireo antsoina raha isoratra anarana isika dia afaka manantonanay ianareo. Ny FJKM sekretera jeneraly, ny departemanta ampiasa vola fananana sy fampamokarana dia faly manolotra antsika ireo irakanton'ny fanahy iaraha amin'ny Rizara Manatoana, Ikanto, hotrony Farakely sy Mahery, trotroiny ireo mpitendry orga, Diamondra, Pahailokanga, Pitsoka Kipantsona, izay ho tanterahina ao amin'ny CCSK Antanimena ny alahady 17 ny volana Martsa amin'ny 3 ora tolakandro. Ny vola azo dia entina hanatsarana ny trano fonenan'ireo mpiasa iombonana, mpiambina, mpanadio, coursier eo anivon'ny FOIB FJKM. Misy karazany 3 ireo tapakila, 7 alina ariary, 5 alina ariary ary 3 alina ariary. Izay liana dia afaka manantona ny Ramatoa Versora Kotinirina. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Avy amin'ny fiandraketana ny asa sosialy, antsoina isika mpikambana rehetra mba hamonjy ny fivoriana fanao isam-bolana ny alahady 17 ny volana Martsa amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny akany Andriamanjato Richard. Avy amin'ny fiandraketana ny ara-panahy, fisindan'ny mpaneta-paritra ny sabotsy 12 ny volana Martsa manomboka amin'ny 7 ora sasany eny Ivandry ao amin'ny centre spirituel Saint-Ignace akaikin'ny pharmacie Ivandry. Ny fisoratana anarana dia amin'ny Ramatoa Landra Kotinirina na amin'ny Ramatoa Lala. Ny andindiny alefa SMS amintsika mpaneta-paritra. Antsonina kosa isika solotenan'ny sampana hamonjy ny Agape F2SA ny alahady 17 ny volana Martsa ao amin'ny akany aorian'ny akatoky ny fandraisana. Ny sampana Tehinamanga no mikarakara ny sakafo sy manao ny fandaminana rehetra. Antsoina isika loholona sy dekona ao amin'ny antoko finoana ho tonga hamonjy ny fanomanam-panahy hiatrehana ny asa volana Aprily. Amin'io koa no ifampiarahaba-tsika noho ny taona vaovao. Izany dia atao ny sabotsy 17 ny volana Martsa manomboka amin'ny 10 ora ao amin'ny akany ary arahina fiaraha-misakafo. Ny ray aman-dreny mpitandrina no hitondra ny fampianarana. Fanasana avy amin'ny TTK, ifampiarahaba tratry ny taona isika TTK ny sabotsy 17 ny volana Martsa tontolo andro eny Ambohimalaza, tanànan'i Indrina sy Michel. Ny andindiny dia ho lazaina amintsika amin'ny SMS aoka samy trotro ambavaka ny fotoana isika rehetra. Avy amin'ny sampana CMA. Don't miss the chance. Araroty ny andro azo anaovantsoa. Ny korala mainto milaly dia faly manasa antsika mpianakavin'ny finoana hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny konsera lehibe izay iarahana amin'ny Njakatiana na ny Malala tarika izay ary iary. Ny fanasana dia azo raisina eny amin'ny kambana CMA. Ny toerana dia ao amin'ny kanaly Olympia Andotapenaka ny 17 ny volana Martsa amin'ny 7 ora hariva. Ny sampana tanora kristianina dia manasa antsika tanora rehetra atao am-piangonana hanatrika ny famelabelaran-kevitra izay iarahana amin'ny mpampiofana misarivelo anja. Ny lohahevitra misarivelo anja. Ny lohahevitra dia ny hoe fiomanan'ny tanora mialohan'ny fanambadiana. Izany dia ho tanterahana ny alahady 17 ny volana Martsa iaraha-mandrindra miaraka amin'ny sampana tokantrano tanora kristianina manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eto am-piangonana. Fifampiarabana tratry ny taona ny sampana fifoazana. Asaina ny mpikambana rehetra ho tonga hanatrika izany ao amin'ny akany ny 17 ny volana Martsa ao amin'ny Tahala Ravelojana manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ho fandaminana dia mila misoratra anarana miaraka amin'ny isan'ny olona hatramin'ny alahady 17 Martsa any amin'ny Braosafif.
Ny fandraisana anjara dia 5,000 ariary mitondra baiboly sy firano. Mbola avy amin'ny safifa ihany a. Fanasana avy amin'ny fitandremana trano vato faravohitra manasa mpiandry hiara-iasa amin'izy ireo ny alahady 27 ny volana martsa amin'ny 10 ora maraina hanatanteraka asa sy fahampaherezana. Ahafahantsika miomana dia tsara ny tonga amin'ny 7 ora. Avy amin'ny Dorcas. Ny alahady 17 ny volana aprily dia manasa antsika ny Dorcas hiara-ombam-bavaka aminy sy hanotrina azy ireo amin'ny sakafom-pifaliana. Ny billet dia 4,000 ariary azo raisina amin'ny Dorcas sy eo amin'ny akany ARM rehefa mirava ny fiangonana isaky ny alahady. Avy amin'ny Coral Ambotately. Ho famaranana ny taom-pankalazana ny 100 taona ny Coral dia faly manasa anareo mpianakavy ny finoana izahay hiaraka hisaotra sy hideran'Andriamanitra ny alahady 17 ny volana aprily amin'ny 10 ora maraina. Ao aorian'izay dia isy ny sakafom-pifaliana ho tanterahina eny amin'ny espasy ny akantsika ho fanampiana ny hoentimanana ny amin'ny tsangam-bato 100 taona sy ny fanavaozana tsangam-bato 100 taona dia ny fanavaozana ny fanamafisam-peo. Avy amin'ireo zanaparitra. Fivoriana voalohany sy fampiaraban'ny zanaparitra Gosena ny 15 ny volana aprily ao amin'ny tokantranony Rakotondravelo Andry sy Miki eny Andakana Ambohidratrimo. Fifampiaraban'ny zanaparitra Jerosalema ao amin'ny tokantranon'Andriamatora Ratsimba Andry Tiana sy Mirana Andrefanambojanaary alahady 17 martsa amin'ny 2 ora sasany. Ireto kosa dia rakim-pisaorana. Dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, nositraniko izy arasehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Jeremia 7:30-1. Misaotra an'Andriamanitra fa noho ny famindrapony dia vita ny fandidiana ary apetraka eo aminy ny fanasitranana ny fery. Manolotra rakim-pisaorana Ray Tapitrisa ariary ho an'ny mpitandrina mangataka ny fihirana Ambotately aza matahotra. Rakim-pisaorana voaray tamin'ny rakitra tamin'ny alahady 2 ny volana martsa. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ho ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko. Misaotra Tompo fa noho ny fitantananao sy ny fitahianao dia nahavita soamantsara ny fianarako aho ary nomenao asa ny fanandrify amin'izany. Tsapako ny alehiben'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao dia raha ho anao rery ihany. Indro atolotra hanaovana ny asanao, vola Ray hetsy ariary ho an'ny feu tantely, mangataka ny hiran'ny feu tantely isaorako. Rakim-pisaorana ihany ravana faly miarahaba ary voaray tamin'ny Western Union. Faly miarahaba ary mirary soa ny mpitandrina sy ny ankohonany amin'ny ity alahady 19 ny volana martsa ity. Misaotra indrindra tompoko mitaiza mizara ny teny soa mahafaly anay isan'andro. Andriamanitra ny ombanareo mandrakariva, ombanao mandrakariva sy ny fianakavianao. Manolotra vola 658 573 ariary ho an'ny mpitandrina, ho an'ny olona sahirana ary ho an'ny fiangonana. Rakim-pisaorana fanomezana ho an'ny fiangonana vola Roa Tapitrisa ariary. Rakim-pisaorana ihany misaotra anao zahay Tompo fa tafita tamin'ny fianarana ny zanakay ary nomenao asa sahaza ho azy dia mbola apetraka fena eo an-tananao ny fiainanay manontolo. Manolotra vola 4,000 ariary atolotra ny sampana teteke. Fisaorana sy fankasitrahana ho an'Andriamanitra noho ny fitahiana sy fahasoavana narotsana aminay mianakavy isan'andro. Manolotra rakim-pisaorana 400,000 ariary ho an'ny sekoly alahady sy ny mpitandrina. Ity kosa dia taratasy fisaorana avy amin'ireo fianakaviana Manamantsoa, fianakaviana indrindra mba hitsangana ny fianakaviany Toko Clara Jobelina Eric Prosper. Ny vadiny Ramatora Marjona olona valona, ny zanany Andriamatora Jobelina Rado,
ny iray tapo aminy raha velson ary vololona vadina velan'ny tompoklahy raha jaobelina Henri Hubert azafady sy ny zanaka manjafiny raha jaobelina Patrik sy raha tsy manohatra voangy sy ny zanaka manjafiny raha jaobelina Haja sy raha naivoarinala sy ny zanany raha jaobelina Mamy sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny mpitandrina rakotona vadina maholo mivady ny fiandraketana ny fandrarahana sy ny mpiasa ny fiandraketana ny asa sosialy ny sampana VFL ny antoko fitiavana ary ny fianakaviana manontolo tonga ny fiangonana manontolo tonga ny dododo nampahery sy ny trotroam-bavaka azy ireo no ny fodimandry ny malalany raha jaobelina Eric Prosper Andriamanitra aloha ranom-pahasoavana androtsaka izany amin'ny isa-tokantrano ary amaly fity ny isan'ankohonana mankasitraka indrindra tompoko ny fianakaviana dia manolotra fararakitra amin'ny anaran'ny tompoklahy afaka mipetraka ianareo misaotra tompo fiangonana koa dia naharay fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompoko vavy Jeanneveson Charline Roland taratasy filazana manjoa amin'ny finoana sy fanantenana ny finjagana tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay ny andrina Andriamiasora Olotseno Arsène dia ny ambony alahady fa 7 volana martsa rehefa ny vahiny 7 amby fitopolo taona teto an-tany hoy ny zanany Rakoto Nandraina Solofinantenaina Roland sy Andriamiaso Ravontseheno Holiarso Andriamiaso Ravontseheno Vonjy sy Ambelomanana Hantra ny Anakara ny zafiny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia nentina niala tao amin'ny fonenany Andohamandro Seza ny alarobia 12 ny volana martsa nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Ambotately taloha nanafenana azy tao amin'ny fasandrasany fiakaramasina ampanotokana tompon ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao ny fiadanana araka ny teninao ny fianakaviana dia namela fararakitra amin'ny anaran'ny tompoklahy izay no mahamarana ny raharaha ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen amin'ity androany ity tompoko dia amin'ny fofeny fifaliana no entintsika hiarabahana ny mpanompon'Andriamanitra izay tonga hitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa révérend Ranay Voarivelo Vonjisotahina sy Ramatoavadina dia faly miarabanareo izay tompoko ary misaotra tamin'ny fanekena ny fiara-miasa tsy ampiambahambana dia ny tompo mampitoetra ny fiadanana ao anatin'ny fonareo mandrakariva ary mahefa be hatrany misaotra tompoko so misy ny havana tonga avy lavitra na ireo vahiny tonga manokana mifanotrina aminay amin'izao anio izao angatahina hitsangana tompoko dia faly miarabanareo tonga avy lavitra misaotra an'Andriamanitra afaka mifankahita aminay sy ianareo mifanotrina aminay dia omba ampitahiana hatrany eny isan'andronareo tompoko dia avita soa izay okasay natao eto an-tanindrazana misaotra tompoko ary so misy kosa ny andeha eny ary na ho an'ny vaotonga na ho an'ny andeha dia ho anareo ity teny manaraka ity fa ankehitriny ry Jakobo izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao raha mita ny rano ianao dia ombanao aho ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehetra aminao ny lelafo fa izao ny Jehova Andriamanitrao aorian'ny hira fa 1:7:1 arahantsika manao dia iombom-bavaka isika
tompo andriamanitra eo mihaino vavaka ianao narovanao tamin'izay nalehan'ny rehetra ireto havana ireto ka indreto tafahona aminay trotronay ambavaka eto anatrehanao ary izy ireo tompo ka nisandrinao mahery no hitantana azy ireo hatrany ho andry rahonao azy ianao no ny andro ary ho andry hafo azy ianao no ny alina hitoetra ao amin'izy ireo mandrakarivana eny fahasoavanao dia mba ho tonga soamatsarany amin'izay alehany any ireo andeha lavitra homenao fahasalamana hatrany ary mba havita soa izay anton'izao dino izao ahita fahombiazana ka hisaotra sy ankalazanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Tonga amin'ny fotoana anaovantsika ny fanatitra ary sika riavana koa andeha ataontsika amin'ny fifaliana sy fahafoizana fa izany indrindra no ankasitrahan'ny tompontsika. Rakitra lahady mpitandrina ny anio rakitra roa ka ny voalohany ho tatazana amin'ny plateau asiantsika ny valopy izay efa nozaraina tamintsika raha sendra tsy manana dia tsy maninona akory ny faharoa kosa dia ho tatazana amin'ny kitapo kely toy ny mahazatra ihany tsy manana valopy le teo eo am-pitsanganana no anaovantsika izany rakitra izany.
hivavaka isika n'olotra andrakitra. Misaotra anao izay Andriamanitra fa afaka nanavao ny fanoloran-tenana indray ka nanome tamin'izay nomenao anay ihany mba hanaovanay ny asanao. Raisy Tompo fa vokatry ny fo, hamasiny mba hahavoka-tsoa amin'ny fanitarana ny fanjakanao. Tsy ny volanay ihany fa ny tenanay manontolo koa Tompo dia raisy ho fitaovana mahomby amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Matsiaro manokana ireo nahazo fahasoavana ka nanao rakim-pisaorana. Ny fahasoavanao hitoetra mandrakariva amin'izy ireo ary azoto amin'ny asa tsara hatrany eny izy anaty fahasalamana sy fanahin'ny fahafoizana ho an'ny asanao. Mitary azy mandrakariva Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, misaotra iray eo. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao isika dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mbola hiary hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa afaka manana anjara aminao izahay zandrinao. Hazavao amin'ny fanahy masina izahay Jesosy, ahaizanay mandray ny teninao. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mbola ao anatin'ny loha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Teniteny angalantsika fampianarana amin'ity androany ity dia hitantsika ao amin'ny boky Ohabolana. Ohabolana toko faha-4ambinifolo. Ohabolana toko faha-4ambinifolo, andininy faha-telo amby roapolo. Ohabolana toko faha-4ambinifolo, andininy faha-telo amby roapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba azahoana na inona na inona. Amen. Fahendrena roa no ampianarin'ity boky Ohabolana ity antsika androany. Ny voalohany dia ilay hoe ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Raha midika teny ombonana izy dia manao hoe ny ezaka rehetra dia misy tombontsoa avokoa. Ny vokatry ny ezaka atao izany dia misy tombontsoa. Ohatra hoe mandritry ny taontsika miezaka foana ny ampianarana
dia fahombiazana ny aterak'izay. Raha ohatra antsika hoe miatrika fifaninanana ara-panatanjahantena dia miezaka mafy tsika mandritry ny fotoana maharitra manao fanazarantena dia fandresena sy fahombiazana ny aterak'izay. Ny tapany faharoa indray dia miteny hoe fanomolotra mibedibedy foana tsy mba azahoana na inona na inona. Raha midika teny ombonana izy dia miteny hoe fa ny fitsahotsahombava kosa miteraka fahantrana. Ny molotra mibedibedy izany na ny vava mitsaotsaona dia tsy misy tombontsoa azo avy aminy fa tiantoka no azo. Rehefa mitsaotsaona ny vavantsika dia lasa miteniteny foana, dia lasa mandainga, dia lasa mamalivaly ray aman-dreny, dia lasa mifosafosa, dia lasa mamorona ny tsy misy, dia lasa miady aman'olona. Raha ohatra ny fitenin'ny ankizy amin'izao fotoana izao dia hoe miteny foana titinina. Dia andeha ary isika rankizy sy tanora hiezaka mafy hifehy ny vavantsika fa tsy misy tombontsoa azo avy amin'ny vava mitsaotsaona, fahantrana sy fahatiantoka ny vokan'izay. Dia indao ary isika rankizy tanora hiezaka tsara azo voka-tsoa dia tsy hitsaotsaombava. Averintsika ilay teny teo ary hoe ao amin'ny obolana toko 4:17 andininy 7:20. Averintsika miaraka ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa fa ny molotra mibedibedy foana sy mba azahoana na inona na inona. Hiara hivavaka isika. Misaotra Jesosy fa manitsy anay isan'andro ianao. Mifona izahay fa tsy niezaka amin'ny tsara izay lasa izay. Ankehitriny izahay dia hiezaka Jesosy mba azahoana valiny tsara. Mifona koa izahay Jesosy fa tsy mahafeny vavanay. Mibedibedy foana izahay ka mety mandratra ny hafa na manosohoso ny voninahitra. Tsy misy tombony ho anay izany. Ny fanahy masina anay hanafy hery anay, hifehezanay ny vavanay. Dia momba anay hahatanterahanay izany fikasana tsara ao anatinay izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hanao ny anjara hirany ny koraly Ambohidately. You
dia tonga eo amin'ny fotoana makina sy ianona ny tenin'ny soratra masina isika tompoko araka izay efa voambara dia ny dika teny ombonana no amakiantsika izany fa mialoha ny vakiteny dia mbola hiaraka hivavaka isika tompoko kasitrahanay mandrakariva ianao tompo izao fotoana izao no mamina indrindra fa hitenenanao mivantana aminay amin'ny alalan'ny teninao dia sokafo ny fonay sokafo ny maso-panahinay ahaizanay mandray ny teninao sy ny afatrao araka ny sitraponao misaotra raha io amen. Fanekena taloha boky ny fanekena taloha ao amin'ny Osea toko faha-410 Osea toko faha-410 raisina amin'ny andininy faharoa ka hatsatra amin'ny andininy faha-4 Osea toko faha-410 raisina amin'ny andininy faharoa ka hatsatra amin'ny andininy faha-4 ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Israelito mba miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo fa ny elokareo no nahalavo anareo. Miverena amin'ny Tompo ka milaza aminy hoe avelao avokoa ny elokay ary hosolo ny vatotromby lafanolotray dia raiso tsara ireto teninay ireto. Tsy hiasiry no avonjy anay, tsy taingo soavaly izahay ary tsy amin'ny sampiasa tananay intsony no hitenenanay hoe ry Andriamanitray o
fa ianao no mamindra fo amin'ny kamboty. Amen. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty. Timoty faharoa toko faharoa. Timoty faharoa toko faharoa raisina amin'ny andinin'ny 7:20. Timoty faharoa toko faharoa raisina amin'ny andinin'ny 7:20 ka hatsahatra amin'ny andinin'ny 2:20. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady voasokitra eo ny teny hoe fantatry ny tompo ireo azy, sy ny hoe aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanaja ny tompo. Tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao anaty lapa soa anankiray, fa misy fanaka hazo sy tanimanga koa. Ireto sy voalohany dia fanaka mihaja, fa ireto faharoa kosa dia fanaka tsotsotra. Izay olona miezaka hadio fo ka miala amin'ireo aratsiana ireo dia ho tahaka ny fanaka mihaja, satria voatokana ho an'ny tompo izy, sady misy ampiasany azy ary voavoatra hanao asa soa isan-karazany. Amen. Eo am-pitsanganana no amakiantsika ny filazantsara araka marika. Marika toko voalohany, marika toko voalohany raisina amin'ny andinin'ny 4:20 ka hatsahatra amin'ny andinin'ny 5:20. Ary nahitra amponja i Joany. Taorian'izay dia nakany Galilea i Jesosy, nanao antsoavo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ka nilaza hoe tonga ny fotoan'andro, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, hialao ny toe-dratsy ary minoa ny vaovao mahafaly. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika, Andriamanitra ao dia misaotra anao indrindra izahay, fianao ilay Andriamanitra manan-kariam-pahasoavana, ary ny fahasoavanao no mahatoy izao anay, ny fahasoavanao no ahafahanay mivelona sy mahazo vatsy avy amin'ny teninao, ny fahasoavanao ihany koa no ahafahanay miara-miombona sy mitondram-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany. Mangataka aminao izay Tompo, aoka ny fanainao masina no ampiraikitra ao anatinay ny teninao, ka tsy hompiain'ny mpanadino izay fankatony teninao, ary iaina izany mahazonay miomby-piainanao aminao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo ilay tompon'ny teny no anoloranay sy anaovanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Ry avy malalao amin'ny Tompo, ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Saorantsika Andriamanitra amin'ity an'io fa mampiombona sy mampiray antsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Ary mbola mamelona antsika ihany koa amin'ny alalan'izany, ary misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ny fiangonana ihany koa. Ny safidy manokana ny tenanay hitondra ny hafatra, ary misaotra ny rahalahy mpitandrina sady zoky no niantso ny tenanay izara ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao lahatiny mpitandrina izao. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa ny amin'ny fandraisana anay.
ny ten'andriamanitra zay nofinidy ao anatin'izao alady ny mpitandrina sy ny ankonan'izao dia zay voasoratra ao amin'ny Joany na Jaona 5:12 ny andininy 5:10 tapany 7. Hoy Jesoa, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny andro androany fa rehefa tonga eto izay dia mahita fa efa miaina n'ilay communisme mihitsy ny fiangonana ary na niendrika liturgia raha dia efa miendrika ny fiainam-piombonana. Fa androany ihany koa dia maneho izany ny tenin'Andriamanitra zay efa mitarika antsika iombi-piainana aminy. Raha jerentsika ty filazantsara ny Jaona ity na Joany, mialohan'ny ilazany Jesoa zao teny zao ry havana dia manao fanoharana ny tenany. Maneho ny maizy azy izy sy ny fifandraisany amin'ny olona zay mino azy. Raha ny filazantsara ny Joany na Jaona ny jerentsika dia fanoharana fito no anehoany Jesoa ny amin'izay maizy azy zay, izay ialohavany teny hoe izao no. Dia hitantsika ao amin'ny 9 ny andininy 5:30 sy ny 7:70 faraka amin'ny 50. Fa ao no ilazan'ny soratra masina ny amin'ny hoe Jesoa no mofinaina. Izao no mofinaina ho Jesoa, milaza ny amin'ny tenany amin'ny mamofinaina azy. Ary mitohy ao amin'ny 9 izay maneho ny fahazavan'izao tontolo zao any Jesoa Kristy. Izao ny fahazavan'izao tontolo zao amin'ny andininy 12 sy ny 7 andininy 5 dia milazany zany Jesoa. Kisaka kely ao amin'ny 10 ny fanoharana fahatelo sy ny fahefatra izay ilazany Jesoa no mavavahady azy. Izao ny vavahady ary ilazany ihany koa ny mampiandro ondry tsara azy. Izao ny mpiandro tsara. Hitantsika ao amin'ny andininy 7 sy 8 ary ny andininy 12 sy 17 ny filazanany amin'izany. Fa raha ny fanoharana 5 dia mitodika kely amin'ny mahafananganana maty an Jesoa Kristy zany. Ao amin'ny 12 andininy 15. Milaza ny amin'ny mahafananganana maty azy Jesoa. Ary any amin'ny andininy 17 andininy 9 dia mbola mitoy ihany zany ny amin'ny mahalalana sy fahamarinana azy. Dia miveriny eto amin'ity 15 itesika. Eo amin'ny fiandohan'ny 15 dia milaza ny fanoharana izay manohatra ny tenany amin'ny mahavoaloboka azy. Izao ny voaloboka ary ny ndraiky ny mpamboatra. Izany fanoharana izany maneho ny amin'ny mahatena voaloboka an Jesoa Kristy. Izy no tena voaloboka marina. Ary ny tena voaloboka marina dia manao izay iraisany amin'ny sampam-boaloboka mba hitondra vokatra. Ary ny sampany ihany koa tsy afaka ny amora misaraka amin'ilay tena voaloboka izy. Tsy afaka ny fanilikilika ireo raha tiana hitondra vokatra. Fa tsy maintsy mifankatia, tsy maintsy misakaiza. Ny teolojiana anankiray izay antsoina hoe Andrew Murray ao amin'ny boky soratany mitondra lohateny hoe Abide in Christ dia maneho sy manazava fa ny fijanonanao amin'ny Kristy, ny fisakaizanao amin'ny Kristy no mitondra vokatra ara-panahy. Izany indrindra ry havana ny ilazany Jesoa eto amin'ity andininy 5 izay hitondrana ny hafatra ity, andininy 15 tapany 7 ity hoe fa efa nataoko ho sakaiza ianareo. Ny teny hoe fa dia midika fa misy zavatra efa niseho tao aloha tao, dia milaza indray izy eto ny amin'ny fiovana hoe inona kosa ianareo. Dia raha mijery eo aloha eo tsika dia milaza ny soratra masina ny amin'ny hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa efa fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Izay endrika fiovana izay nilazany Jesoa Kristy ny amin'ilay fandraisana antsika ho sakaizany. Ary raha iverenantsika ny ao amin'ity andalan-tsoratra masina ity androany dia izao hoe 4:5
ny fampizarana amintsika sy nampitondraina amin'ny alalan'ity teny faneva ho amin'izao lahady ny mpitandrina izao. Ny voalohany ry havana, raha miteny Jesosy Kristy manao hoe fa efa nataoko sakaiza ianareo, dia maneho zany fa nataony sakaiza aninona moa. Dia andeha jerentsika ny afatra 5 izay voalaza eto. Voalohany, nataony sakaiza isika mba ahalala izay ataony tompony. Ny mpanompo ny tenin'Andriamanitra dia tsy malala izay ataony tompony, fa isika kosa dia nataony sakaiza mba ahalala ny ataony tompony. Ny faharoa, nataony sakaiza isika mba hanatanteraka izay andidiny antsika. Nataony sakaiza isika mba hanatanteraka izay rehetra andidiny antsika. Ny zavatra fahatelo dia nataony sakaiza isika izarana ny tsy ambaratelo. Ny sakaiza dia natao izarana ny tsy ambaratelo, ary zany mambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny ty filazantsara ity. Nataony sakaiza izarany manokana ny tsy ambaratelo. Ny zavatra fahaefatra, nataony sakaiza isika mba omeny fitokisana sy hofidiny ary hotendreny anao asa iray. Ary fahadimy farany, dia nataony sakaiza isika mba hanehoany valim-pity. Iverenantsika ny teboka voalohany, nataony sakaiza isika mba halala ny ataony tompony. Ny tsy sakaizan'ny tompo ry havana, ny tsy sakaizany dia tsy halala mihitsy ny fanoloran-tena ataony, ny fitiavana izay entiny. Amin'ny 7:12 dia miresaka manokana ny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, teny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Fa maro ny tsy natakatra izany hoe Jesosy Kristy anie dia hamonjy, hanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Betsaka ny tsy natakatra izany. Fa amin'ny zavatra atao dia rehefa tsy sakaiza ny olona anankiray dia toa mahasorena azy avokoa ny zavatra rehetra atao. Na dia efa nilaza ny fanoloran-tenany ary Jesosy Kristy eto, dia maro ny sorena ny amin'izany fanoloran-tenany izany satria tsy sakaizan'i Jesosy izy. Fa ny tena sakaizany ry havana dia mahalala an'izay rehetra atao. Ary izany indrindra no ampitany eto androany. Ny tena sakaizan'ny mpitandrina dia mahalala izay ataony, ny fanoloran-tena, ny toriteny izay entiny, ny fampianarana izay ataony, dia ho tsapa fa hitarika any amin'izay famonjeny. Rehefa tsy takatry ny olona ny fitiavan'i Kristy dia heverino mpanompo fotsiny izy. Toy izany koa, rehefa tsy takatry ny olona ny fitiavan'ny mpitandrina azy, ny fitiavan'ny mpitandrina ny fiangonana, dia raha saina manao zavatra anankiray ho azy ny olona dia heverino fa tao manompo olona. Fa androany mampitodika antsika ny tompo manao hoe efa nataoko sakaiza ianareo, dia ny tena sakaiza dia malala izay rehetra ataony tompony. Sakaizan'ny tompo isika, ary sakaizan'izay iraka alefany ihany koa, ka dia halala izay rehetra iraka ampitorain'Andriamanitra andreny mpanompony ireny. Ampianarin'ny tompo isika tsy hevitra fa manompo olona raha manao soa an'ny mpitandrina, manao soa an'ireny iraka ireny. Mpanompon'Andriamanitra izy, natao ahatsaratsika. Manao ny alahadin'ny mpitandrina isika ry havana, na amin'ny zavatra hafa ho azy ireo, dia aza atao tahaka ny ho an'ny olona izany, fa ataovy tahaka ny ho an'ny tompony. Voalazan'ny Kolosiana 4:7 zany. Inona nataonareo dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Aza heverina ho manompo olona ianao, fa sakaizan'ny tompo ianao, dia mahafoiza fa iraka solon'ny Kristy izy ireo, natao asoa sy taizany fanahintsika. Nataon'ny tompo sakaiza, ahalala izay rehetra ataon'ny tompony isika ry havana. Ny zavatra faharoa izay hitarihan'ny soratra masina antsika androany, dia nataony ho sakaiza isika mba hanatanteraka izay rehetra nandidiny antsika. Ao amin'ny 4:12 dia ao amin'ity filazantsara ny Jaona ity dia milaza ny soratra masina, ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Ny tena sakaizan'ny Kristy ry havana dia manao izay rehetra lazainy, manao izay rehetra andidiny. Ary miditra ao anatin'ny karemy isika izao, na anatin'ny fiangonana Anglikana dia milaza hoe fotoam-pifadiana.
Ary isika atao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia manana ny loha-hevitra manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Didiany tompo isika ho amin'ny fibebahana, didiany tompo isika andiny tena, ary indrindra hiala amin'ny ratsy fanao ao anatin'izao fotoam-pifadiana izao. Asainy mandiny tena isika, asainy mibebaka, asainy mamono ny fahotana isika mba ananantsika fitsanganana mahafaly indray rehefa tonga ny Pasika. Izany no asainy tompo didina ataontsika. Dia ataovy izany ry havana, fa zay verina hoe efa misy isataona izany karemy izany, efa misy isataona izany loha-hevitra mpanjin'ny fiangonana izany hoe mitaona antsika ho amin'ny fibebahana. Fa tao amin'ny tompo isika anatanteraka izany. Tao amin'ny tompo isika mba anatanteraka izay rehetra lazaina. Ny tenin'Andriamanitra telo androany, natao amin'ny bokin'ny Hosea mpaminany, natao amin'ny Timoty faharoa, na ny tao amin'ny vaovao mafaly, dia mitarika antsika ny amin'izay lalam-pibebahana izay. Ary tao amin'ny Timoty faharoa raha moa dia milaza ao amin'ny 9:20 hoe aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo, aninona ozy izy? Hiala amin'ny ratsy fanaony. Indraindray ny olona dia eritreretiny fa hialokalofana amin'ilay tsy mety ataony ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ny olona mieritreritra fotsiny fa natao hisesehoana fotsiny ny tenin'Andriamanitra, ka sady tononona ny anaran'ny tompo ny ratsy atao tohizana ihany. Fa androany dia mitarika antsika ho amin'ny fibebahana ny tompo, ary mandidy antsika ho amin'izany. Ny tena sakaizan'ny tompo dia manatona azy, ary tsy manisy elanelana aminy. Ny fahotantsika dia efitra mampisaraka antsika amin'nisy tompoandriamanitra ka mampiafina ny tavany. Fa ny tena sakaizany dia mibebaka, manala ny efitra rehetra izay mampisaraka aminy. Ny tena sakaizan'ny mpitandrina dia manatanteraka ihany koa izay afatra ampitondrain'ny tompo azy. Indraindray rehefa mitory-teny eto izahay mpitondra favahana, izay mpitandrina, dia iverin'ny olona fa hitory ny fiainana izay, na iverin'ny olona fa hanindrona azy zay, na iverin'ny olona fa atao hitsikeran'ny fiainana izay. Fa anio ry havana dia mitodika ny soratra masina hoe misaoran'Andriamanitra raha mety misy mahakasika anao ilay hitory-teny, misaoran'Andriamanitra raha mety misy manitsy anao ilay afatra izay ampitondran'ny tompony mpanompony, andidiny ho ataontsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ho ny Hebreo 4:4, manindrona ny tonona sy ny tsoka, natao hanitsy antsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny tenanay ny torianay, tsy ny tenany torian'ny mpitandrina raha mitory izy, na ny toram-pony, fa ny tenin'Andriamanitra izay andidin'Andriamanitra tsy maintsy ho ambara. Izany no ambara ry havana. Ka sakaizan'ny Kristy ny mpitondra fiangonana, sakaizan'ny Kristy ny iraka izay nirahany, dia tsy maintsy mitandrina ary tsy maintsy milaza izay rehetra nandidiny. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Ho tena sakaizan'ny Kristy tsika, ka ny tena sakaizan'ny Kristy dia asainy mantanteraka izay rehetra atao. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Ny afatra fahatelo amin'ity anio ity dia natao no sakaiza isika izarano ny tsy ambaratelo. Ao amin'ny tapany farany ao amin'ity andininy 15 amin'ny toko 15 amin'ity filazantsara ny Joany ity, dia miresaka manokana ny aminy hoe fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no ambarako taminareo. Izay rehetra reko tamin'ny raiko no ambarako taminareo. Ny tena sakaiza dia atokisana ry havana, ary izarana ny tsy ambaratelo. Tian'Andriamanitra isika izarana ny tsy ambaratelo ny amin'ny famonjena. Ary zany nolazany hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho vetratra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra no zarain'Andriamanitra amintsika satria sakaizantsika. Ahoana no andraisantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Dia ny andraisantsika ny Kristy izay nirahany. Ny tezantsika ho sakaizany. Raha tena sakaizan'ny Kristy tsika dia ny tsy ambaratelo resahan'ny soratra masina dia afaka ny andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tiany Kristy isika ry havana dia izarany izay rehetra nambarany iray taminy. Maro ange no anambarana ny vaovao mafaly fa tsy mety manambara amin'ny hafa, fa ambaran'ny Kristy ianareo ny sakaizako, ary raha sakaizako ianareo dia ambarako izay rehetra nambarany iray tamiko.
ambarako anareo zay nambarany ray tamiko itiany Kristy isika dia izaran'izany ry havana raha tsy tiany isika dia nofohiny no azy rery ny famonjena fa tiany isika zarany ho antsika izany famonjena izany toy izany ihany koa ny tiany mpitandrina isika dia zarainy ny famonjena efa ananany zarainy izay efa nilazainy ray taminy ka anjarantsika ny mandray ireny mba hahatonga antsika anana ilay tena fiainana. Ny boky ny ohabolana dia mitarika antsika manokana ny amin'izay endrim-pitiavana lehibe izay. Ohabolana fahatelo ny 7:20. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Izany matery indrindra ry havana ny hoe izarana ny tsiambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra ary mizara izany ny mpitandrina. Dia ianao ihany koa dia izao zaraina izany ihany koa raha sakaizan'i Kristy dia ambarao amin'ny hafa ihany koa ny tsiambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra. Sakaizan'ny mpitandrina isika ka izarana izany. Tsy ny tenin'Andriamanitra ihany fa na dia ny tsiambaratelo mpiainan'izy ireo azy dia inoko fa nizaraina amintsika. Raha zay 7 taona na mpitandrina zay mora lahy 7 taona na mpitandrina dia ataoko fa tsy misy haitsika ny lalana zay nombany zany mpanompony zany ary ny tsiambaratelo mpiainany ary dia ny fampisarana amintsika satria sakaizany isika. Ary raha ny 4 taona ny raha nanompo teto amin'ny fiangonana ny raha nanantanteraka asa teto amin'ity fiangonana efitsika mambotately ity dia ataoko fa ny antsipiria mpiainany mpitandrina mianakavy dia ny fampizarana tamintsika na ny alahelo na ny tomany na ny fifaliana satria sakaiza isika. Dia betsaka izany zavatra rehetra ny fampizarana izany, ny fampizarana tamintsika fiangonana satria efa natao sakaiza isika. Ary zany nambaran'ny tompo eto androany fa efa natao no sakaiza isika izarana ny tsiambaratelo. Dia rehefa nizarana ny tsiambaratelo isika dia zarao amin'ny hafa ihany koa ny tsiambaratelo mpamonjena. Zarany mpitandrina n'izay rehetra tsiambaratelo ny famonjena amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, zarainy koa ny fiainany tamintsika mba hitarika antsika ihany koa ho tena mpanompo mahatoky ho tena sakaizan'i Kristy. Dia tarihany ihany koa ianao meteza ho tena sakaiza marina. Hitahiry izay tsiambaratelo izay, izara izany koa anefa mba hahatonga ny hafa ndray famonjena. Zavatra faefatra amin'ity an'io ry havana dia izao. Ny efa nataon'ny tompo sakaiza isika mba omeny fitokisana sy hofidiny ary tendreny hanao asa iray. Toy izy anao amin'ity filazantsara ny Joany ity 5:12 andininy 9. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Nataony sakaiza isika mba omeny fitokisana ary indrindra tendreny hanao asa iray. Nanendry sy nifidy ny mpitandrina mianakavy izy mba handesy amo. Iny vo iny ry havana, iny vo avy amin'iny indray no afafiny mba hitondra vokatra ho an'ny fiangonana. Ary isika fiangonana ihany koa dia ataony toy izany ihany koa mba hitondra vokatra hafa indray rehefa mizara izay ka mamobe. Ary feno vokatra ny tany, tsy vokatra vetivety anefa fa vokatra maharitra. Rehefa tena sakaizan'ny tompo isika dia tsy ilay vokatra vetivety no hita amintsika rehefa manaiky ho iraky ny tompo fa vokatra maharitra. Izany ny ilazany hoe nanendry anareo mba handihana anareo ka haharetany vokatrareo. Tsy ilay vokatra vetivety androany no andrasan'ny tompo amintsika sakaizana fa ilay vokatra maharitra ka hita rehefa tonga eny amin'irao ny lanitra Kristy, fa io ilay vokatry ny fiomananao, vokatry ilay fisakaizainao tamin'ny tompo, vokatry ilay fiazakazanao niaraka tamin'ny tompo. Ny tena sakaizan'ny tompo dia manaiky ho fidiny, manaiky ho tendreny, manaiky hiara-iasa ihany koa amin'izay rehetra ny tendreny mba hahatonga ny vokatra hipaka hatrany amin'ny farany tany, hatrany amin'ny fahatogavan'ny tompo eny amin'irao ny lanitra. Nataon'ny tompo sakaiza isika dia nitendreny. Raha tsy atokisan'ny tompo isika tsy omeny zara fanompoana, fa ianao amin'ny zara fanompoana izay misy anao dia nataon'ny tompo sakaiza ka zarainy aminao ilay zara fanompoana mba hahatonga ihany koa ny hafa mba hitondra vokatra
hatrany amin'ny fanjakana. Fa dimy farany riavana dia nataony tompo sakaiza isika mba hanehoany valim-pity. Nataony tompo sakaiza isika mba hanehoany valim-pity. Ny tena sakaiza riavana dia mahazo izay ilainy amin'ilay tena tiny. Ary dia izany no resahan'ny tompo eto. Nefa efa nataoko sakaiza ianareo dia ozy ny teniny ao amin'ny andininy fa 9:10 mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsy misy tompo sy aby ary tsy misy fiangarony izany ho an'ny tompo fa ho an'ny tena sakaizan'ny tompo dia omeny ray amin'ny alalan'ny Kristy ilay sakaizany izay rehetra angatahany na inona na inona. Izany ny fampanantenana omen'ny tompo riavana. Fehiny meteza ary ho tena sakaizan'ny Kristy fefa nataony ho sakaiza isika. Meteza ho sakaizan'ny mpiara-miasa sy mpiara-miasa aminy sy mpanao soa azy ireny. Fa na inona ny tompo nataonareo tamin'ireny madinika mino ahy ireny dia toy ny nataonareo tamiko ary tsy foana ny valim-pitihany avy amin'ny ray. Satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa sy ny fitiavana nasehontsika raha nanompo ny olona marina isika sady mbola manompo ihany. Koa meteza ho tena sakaiza ampieliny ny vaovao mafaly. Meteza ho tena sakaiza anoho ny asan'ny tompo. Meteza ho tena sakaiza hitahiry izay rehetra afatra omen'ny tompo atsika isika. Farany mivavaka ho anareo hatrany izahay pasteur sy ny ankona mba hitoeranareo hatrany ho sakaizan'i Jesoa, mba hitarika ny mpino ho tena sakaizany ihany koa. Fa hoy izy taminareo hoe efa nataoko sakaiza ianareo. Engane iainanareo izany ary iainantsika kristianina ihany koa fa nataony ho sakaiza isika. Nataony ho sakaiza isika mba halala ny ataon'ny tompony. Nataony ho sakaiza isika mba hatanteraka izay rehetra andidiny atsika. Nataony ho sakaiza isika mba hizarany tsy ambaratelo. Dia rehefa nizarany tsy ambaratelo sara ao amin'ny hafa koa izany. Nataony ho sakaiza isika mba omeny fitokisana sy hofidiana ary ho tendreny amin'ny zara fanompona mba hahafahan'ny hafa ihany koa mitondra vokatra. Ka rehefa tonga Kristy dia mba isan'ny vary tsara ho taominy ao an-tsopotrany isika rehetra izay mahamoha. Ary nataony ho sakaiza isika mba hanehoany ny valim-pity lehibe. Ka ambarany amintsika hoe omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Amen. Misaotra tompo ny amin'ny teninao izay niraisinay tamin'ity anio ity amoha ao anatinay tsiraray avy anie izany ary mba tsy hompiainy mpanadino izahay fa hankatao ny teninao. Amin'ny anaranao tompo ilay tompon'ny teny nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny vavaka fangatahana ry havana dia anao ny hira ny faniomanany ny feo tantely.
dia isika entinao anatin'ny ivavaka fangatahana riavana. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay tamin'ity anio tia, fa novatsianao tamin'ny alalan'ny teninao, ary nampahafantarinao fa efa nataonao sakaiza izahay fa tsy mpanompo intsony. Misaotra anao indrindra Andriamanitro ny amin'izany afatra lehibe izany. Dia aoko tehirizina mandrakariva ny fisakaizana aminao Tompo, ary misaotra anao indrindra izay fa mampatsiahy ianao androany. Fa aoka anizy rehetra manona ny anaran'i Jesosy Tompo mba hiala amin'ny ratsy fanaony. Aoka tsy ho fialokalofanay fotsiny ny teninao, na hoentinay anehoana ny tsy mety ataonay, na hanaromana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Fa aoka ny Tompo, ny fanonana ny teninao dia hitarika fiovana, hitarika na ihany koa amin'ny lalam-pibebahana, indrindra ao anatin'izao karemy izao, ao anatin'izao fiomanana mialohan'ny pasika izao. Tario izahay mba hanana fiovam-po, tario izahay mba tena hifikitra ka tena sakaizanao ka hanaisitra izay hevitra rehetra mampisaraka anay aminao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana rehetra Tompo, aoka ny fiangonana rehetra mba ho tena sakaizanao. Ny kristianina rehetra dia aneo ny fisakaizana aminao ka hanaisitra izay rehetra hevitra mampisaraka aminao. Mivavaka izahay Tompo Andriamanitro ho an'ity fiangonana FJKM Ambotately ity, aoka ny Tompo marina tokoa ny teninao fa efa nataonao sakaiza izy ireo ka dia hifikitra aminao hatrany ny kristianina rehetra ary hiara-dalana aminao. Ta io ny mpitandrina sy ny ankonany izay efa nataonao sakaiza mba voatahiry mandrakariva izany fifandraisana aminao izany, ary indrindra mba hiaraka aminao hatrany izy ireo amin'ny zara fanompona rehetra izay efa nakinao am-pelatanany, ary hitarika ny rehetra ihany koa mba ho tena sakaizanao. Mangataka aminao izay ny fiangonana mba hifanometanana amin'izy ireo ihany koa amin'ny asa rehetra fampandrosoana ny voninahitra ao eto amin'izao tempolonao izao. Entinay ambavaka aminao ihany koa Tompo Andriamanitro ho an'ireo rehetra izay tsy salama na any an-tokantrano na any amin'ny hopitaly na amin'ny toerana maro samihafa. Ianao ilay saikaiza, ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fotoana rehetra ny antorahanay, ary indrindra atsoinay mba hibanjina sy hijery azy ireny ary hanaisitra azy amin'izay rehetra loharanona retina mahazo azy irery, ary dia akapoka taminao Kristinao ka ny hanasitrananao an'izay tsy salama rehetra. Eny raha misy tonga eto dia efa hikasika azy ianao Tompo ary hitondra fahatsarana feno amin'ny fiainany. Misy ihany koa ireo zompahoriana indrindra ho an'ireo traboina manerana ny nosy noho ny rivo-doza, dia angatahanao Andriamanitra no hijery, hitsimbina, hanampy azy ireny mba hanamaivana ny fahasairanany, ary indrindra hitondra famonjena ho azy ireny ao anatin'ny loza rehetra izay manjo azy. Entinay ambavaka eo anatrehanao ty firenena malalana ity, aoka ny vahoaka malagasy rehetra mba tena hatsiaro ny anaranao Tompo ary hiala amin'ny ratsy fanaony, fa mba hoenika ny voninahitra ao ty firenena ity, ary mba ho tena marina ny vavakay sy ho tanteraka io Kristy ho an'ny Madagasikara, ary Madagasikara ho an'ny Kristy dia mba ho votony teninao any ny nosinay, ary ny vahoaka malagasy mba handray izany. Bitsio ihany koa izay rehetra manana anjara andraikitra amin'ny fitantanan-dra-panjakana rehetra mba ho tsilovin'ny teninao izy ireo, ary mba ho tarihanao Tompo ka ho tena sakaizanao amin'ny seha-panompona rehetra izay misy azy, ary indrindra ho tena sakaizanao ka hitarika ny rehetra ihany koa ho amin'izay fisakaizana aminao izay. Aoka ny zara fanompona izay efa nomena ho azy ireny, tsy hisarahany aminao fa hifikirany aminao ihany koa. Dia mivavaka ihany koa izay Andriamanitro ho an'izay rehetra mila ny favahanay. Misy Tompo ireo rehetra izay manana ny antom-bavaka manokana, hijery azy ireny ianao ary hanampy azy ireny ary hamaly fity azy amin'izay rehetra ilany fifanohanana avy aminao. Misy ihany koa ireo rehetra izay mety mila fanohanana avy aminao na amin'ny asa ataony na amin'ny fianarana, dia aokany hanampy sy hanome tanana azy ireny ianao ary hanome hery hoentiny mahatanteraka ny asa masina rehetra izay tanterahany. Maro Tompo ny zavatra mipololotra ao anatinay, ny ataka izay tiana entiny eo anatrehanao, na ho an'ny fiangonanao, na ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany, na ho an'ny firenenay, na ho an'ny vahoaka rehetra. Kanefa ianao mahalala na tsy miloaka ary ny vavanay, koa dia aokany ianao ilay sakaizanay amin'ny fotoana rehetra no hamaly fity sy hijery azy ireny,
ary anome azy rehetra zay rehetra iriny sy angatahany dia sitraka i tompo miombona amin'izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny eny anarana tonga nyny fanjakana atao anyny sitrapona ity atany tahaka ny eny an-danitra mihoana an'io izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloko aminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana amanafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana manokana isika ry ava-malalo ao amin'ny tompo. Ny setroka hono tsy midona-poana fa ao ny afo ary ny rano tsy mirina raha tsy eo ny vato. Isika menakafo kosa voreto amin'ity tranon'Andriamanitra ity noho ny amin'ny fotoana manokana izay nataon'ny fiangonana dia ny fitrotronam-bavaka an'Andriamatoa Rakotonavalo Maholy sy ny ankohonany. Fantatsika fa latsaka lanina tao apotsika ary fantatsika raha teo koa fa ny fanompon'ny mpitandrina dia fanompon'ny vavaka. Fanomezana sarobety sy lalina indrindra ny vavaka ataontsika ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonana. Tsy afaka ny hiady rery ny mpitandrina fa mila amin'ny fiangonana izay sakaizany sy mpiara-miasa amin'ny akaiky hivavaka ho azy. Tsaroantsika koa fa tsy misy ny ampanany amin'ny fitorinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta rehefa mitsahatra mivavaka ny fiangonana. Mimangatsika ny fon'ny mpino ary mahatsapa tsy mandray fitahiana ny fiangonana. Miatrika ady ampanany mpitandrina ny amin'ny maha-olombelona azy kanefa dia manana fanamby izay tsy maintsy tanterahana ary manoloana ireny rehetra ireny noho ny amin'ny maha-olombelona dia mety ho azo ny fankapana ihany ary miatrika zavatsarotra ihany koa ny amin'ny manodidina azy ny eo amin'ny fiangonana ary ny amin'ny fiarahamonina misy azy. Raha tsy laza ny ohatra fa tsy aminareo izay niainanay tamin'ny alarobia, mampianatra ny mpitandrina manomboka maraina, tsy tafidina tany Ambatonakanga fa ny mpianatra tao amin'ny fakulté théologie indray nampiakarina taty Ambotately. Rehefa nampiakarina taty Ambotately dia teny mpitandrina hoe mba hanaovy sakafo ireo ankizy ireo fa mbola hitohy ny fianarany, mbola hitohy ny fampianarany. Teto amin'ny fiangonana raha teo nisy fahoriana dia mbola hiatrika an'izany fahoriana izany ny mpitandrina. Mbola nandehanandevina rehefa avy eo kotsany orana avany fivorian'ny birao ara-potoana izay tsy maintsy tanterahana manomboka amin'ny 5 ora hariva. Tonga tamin'ny 5 ora hariva nanomboka ny fivoriana. Tsy nisaraka teo izay raha tsy tamin'ny 12:30 alina. Rehefa andeha hody dia nipatrapatraka ny orana. Teo izay nifampiresaka teo, pastera angaha andeha, aleo ilay tsahatra kely ny orana, tsy maintsy mandeha zanako aho, izao avy ho anao mofinaina. Manomboka maraina zany ka hatramin'ny ray sasany maraina any, izany miasana hatreha amin'ny mpitandrina. Mila fampaherezana, mila fanohanana amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny mahampitarika sy ray aman-dreny ampana azy sy ny ankohonana. Ary tsarovy ry havana fa mitondra fahasalamana ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina ny vavaka ataontsika satria Jesosy manome valim-bavaka sy valisoa ho antsika amin'ny vavaka izay ataontsika amin'ny ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Hiaraka hitsangantsika ry havana anao ny hira mpanompo mahasoa. Famianzuana iana Muritum maizarra sianume Aritiu ilazawe Sipanu mahasua Nyurina uri Jesu
mijery ny andro lasa delay tanàna naharatra no hitanay vary kanatosy zaikinazy ary ilay zana hoe tsy mpanompo mahasoa niondrena ory Jesosy fa zay tompony nona taoromba hita hatrizany satria lay ny andro avy ary keo milaza hoe fimpano mahasoa niondrena ory Jesosy azay tokony nona taoromba vita hatrizany raha tongilay fotoana havitany falompo ary tompo feo miranatare ary fanitafahao aminao ilaza hoe ry mpanompo mahasoa no finidiny Jesosy omidirraia na fafifa niny tompona eno ry havana ny tenin'Andriamanitra etsika manorina izao fitrotrona ambavaka manokana izao. Tesalonanina voalohany toko 5 ny 2:12 sy ny 5:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo izay ry rahalahy mba ekenareo izay nikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mbo hoajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany mihavana tsara ry rahalahy mivavaha ho anay. Iroso amin'ny rojom-bavaka sika ry havana ataontsika ny hira elanelantsika ny FFPM 7:20 dia isy ny vavaka ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany. Ny 2 vavaka ho an'ny fiara-miasa mpitandrina sy ny fitandremana ambotately. Ny 3 vavaka ho an'ireo tetikasa sahan'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny 4 vavaka ho an'ny asa mpitandrina ivelan'ny fitandremana ambotately. 7:20 sy 20. Petakitsika to. Mananzara ry Jesosy
Mbola hiara hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra eo, miondrika eto anatsehana reto fiangonana ireto. Miondrika mivavaka ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina dia rakotina vala maholy izany. Vavaka aminao izay, mangataka, mitalao aminao, omenao hery izy, satria tompo dia nampitondrainay, ny aretinay tokoa izy, ary koa nampivesaranay ny fahorianay. Eny tompo, mazefatra izany, ka mangataka aminao izay, omeo hery izy, tatano izy, indrindraindrindra ampio izy amin'ny lalana izay hitondrainay. Dia mbola mivavaka ho an'ny vadiny izay tompo, dia ramatoa Andry, ianao tompo no nanome azy ny vadiny izay mpanolo-tsaina endry, ary indrindraindrindra ho namana amin'ny fiainana. Omeo hery izany vadiny izany tompo, ahajoro vavolombelona anao hatrany. Mbola mivavaka ho an'ny zanany izay tompo, ao ny zanany izay lasa miparika any ivelany any. Ahita fity amin'ny tany izay ivanianany ane reny ankizy ireny tompo, ary androso eo anatrehanao na aiza n'aiza toerana misy azy, ka hijoro vavolombelona na amin'ny asa izay ataony, ary indrindraindrindra amin'ny fitaizanany ankonany. Eo ilay zanany mbola eto aminay tompo, izay ataonay fitaratra, ataonay fakakatahaka ho an'ny ankizinay tompo. Omeo hery izy, indrindraindrindra hijoro vavolombelona amin'ny fianarana izay ataony. Dia mivavaka ho an'ny zafikeliny izay tompo, izay mbola madinika, aoka ane hitompo saina sy fahendrena, ary indrindraindrindra hitompo fanahy eo aminao izy, ka iseho aminy ny voninahitra ao Andriamanitra. Farany Andriamanitra dia mivavaka ho an'ny ray aman-dreniny izay, fa reo dia olo-dehibe endry, ary koa mpananatra anazy. Dia tahio izy tompo, tahio ny ray aman-dreny, tahio ny fianakaviany manontolo, izay rehetra angatahan'ny fianakaviany aminao ane Jehova dia omenao azy. Fa ny vavahanay aminy tompo dia ny ametrahanao ny fiadananao eo anatrehany. Ametrahanao ny fiadananao eo anatrehany. Misaotra Jesosy. Amen. Mbola ary vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindro, notendrenao ny mpanomponao hiasa eto anivon'ity fitandremana ity. Izany indrindra ny tianay hametrahana eo am-pelantananao ny fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Ianao nefa nilaza hoe ny fahaiza mandamina tsara no entinao miady. Ko ampianaro aza zahay mba hahaizanay miara-miasa, ka zahay vahoakanao, tsy hanao izay ampisento ny mpanomponao, fa mba ho vahoaka endry, mpankatoa, hiasa amin'ny fosy fitiavana ary fanetretena. Ny ray aman-dreny mpitambina anay tompo, ny feonao anie no hitarika azy ahaizany iainy, hitarika ary hizara izay asa rehetra mpandroso izao fiangonana izao. Ny asan'ny Satana izay mitady andrava na anakana izany fiara-miasa izany anie, tsy anakerina kely akory azy, ary irinay ianao fanahy masina ihany no hitarika anay amin'ny fanatanterahana izay asa ny andro rehetra. Meo anay ny hafanam-po, ny fahazotoana, aza vela aminay iso reraka ny aina, fa raha mbola omenao tombonandro izahay, dia entinay ianao ny asanao anie izany. Tsy hanao mpitotoana izahay, fa hiasa tsara
anao mihoatra noho ny hafa hoany izao fiangonana izao satria tsara loatra ianao ry Andriamanitra ay ary izay rehetra nataonao dia hitanao fa tsara ka rariny loatra raha mangetaentanao toy izany koa izahay dia ho fifaliana ho anay ny aheno feonao milaza hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana izany mivavaka izany ary sarany sady ny hovalim-bavaka misaotra Jesosy amen. Toizantsika ny vavaka. Andriamanitra tompon'ny asa, fiangonana vavolombelona nomenao iantsona ny fitandremana misy anay eto Ambotantely. Nisafidin'ny mpitandrina ianao, ho mpitarika hiara-manantanteraka asa amin'ny fahendrena sy fahalalana ary fitiavana. Dia misaotra anao ny amin'izany safidy izany izahay fiangonana, satria anjara asa lehibe amin'ny fampandrosoana ny fiantsakanao no nomenao mpitandrina. Fantatra efa mamaly vavaka araka ny fombanao ianao, koa indreto ary misy fangatahanay, tsongaina manokana, mahakasika ny asa vavolombelona na mbatraketinao ho tarihin'ny mpitandrina. Ny fanorenana ny trano honena ny vady aman-janaka tompo-kilandrina eny Akadindambo, miroso ny asa, fantatray fa eo ianao, falo ny fonay noho ny fanatrehanao, hitanao fahasorotana ao anatin'izao fotoam-pavaratra izao. Nitsanga-bato faha-20 taona ny fiaraha-manompo teo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana eny Karmela Ambotrakanga. Isaoranay ianao ny zava-bitatra amin'izao. Be koa ny fikasana ho toy ny asa izay tsy miafina aminao. Nitsanga-bato fisotrondro noho ny filohan'ny FJKM eny Ampomanjaka. Hitanao fa efa atomotra ny fotoana. Dingana lehibe no efa nirosoana. Dia rainy ianao ny amin'izany, fa betsaka koa anefa ireo asa mbola miandry. Ny klinika FJKM Metsy Ambohipotsy, tanjo anao fitsinjovana ny vahoakanao. Ny fanorenana ny fiangonana ny Vohitsara, endrika fitoriana ny fanitarana ny fanjakanao, ary fampidirana ny ondronao ho ao ambalanao. Fanirian'ny mpitandrina sy ny fiangonana ihany koa ny hanantanteraka ny fanitarana ny tranovadym-piangonana. Mankadiry ny asa, kanefa efa fantatray sahady ny fialoavanao. Amin'ireo asa rehetra ireo, angatahanay ianao Andriamanitra ho mpanolotsaina, mpitari-dalana mandrakariva ny mpitandrina, eo amin'ny fanapahan-kevitra, eo amin'ny fanomezana ny enti-manana, eo amin'ny fampitondrana isokajiny sy isanambarantongany. Ka mivoninahitra ao hatrany no iseho mibaribary ambonin'ny zavatra rehetra. Eo koa anefa ry Andriamanitra ireo misafidianao sy notendrenao ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina, mandritra ny fanatanterahana ireny asa rehetra ireny. Ny fangatahanay dia mitodika hatrany amin'ny fahendrena, ahatakarana ny sitraponao, hananana izy rehetra, fahazotoana, hanatanteraka ny asa mpanavonao amin'ny fifaliana. Ampaherezo ary ny tsirairay, amin'ny faharetana sy amin'ny hery avy aminao, mba hatratra ny tanjona araka ny sitraponao. Ka ho marina aminay ilay teny manao hoe, raha tsy Jehovah manao ny trano, dia miasa foana amin'ny mpanao azy, ary koa ny hoe, mpiara-miasa aminao Andriamanitra izahay, ka tsy hamela ho verimaina ny fahasoavana no raisinay taminao. Misy ny tsy voalaza, misy koa ny tsy tomombana araka ny sitraponao, angatahanay famindram-po ireny. Mivavaka izahay ho tanteraka amin'ny mpitandrina sy amin'ny mpiara-miasa aminy, ary aminay fiangonana manontolo izany rehetra izany,
andry amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy no hanandratana ny vavaka. Amen. Raha io dia raha tsy mankalaza ary mankasitraka ny finantananao zahay, misaotra noho ny fitiavana atosaka ao na dia tsy mendrika izany aza. Fantatrao fa mpanompo tsy tanteraka izahay ka dia mifelo karahay. Mino izahay fa mandray izany fonanay izany ianao Andriamanitra, ka dia say izahay mangataka sy mianta aminao no mbola hitantananao indray ny ankohonana rakotona valina maolo-pitandrina za mitaiza sy manabe anay eto amin'ny fitandremana. Tsy ara-panahy ihany izany Tompo fa na ny andavanandro nay koa aza. Mianta ihany koa izahay no mbola namezanao azy ireo ny fitahiana mahatretrika. Fantatray Andriamanitra fa ianao no mifidy sy nanome ny asa ary ny iraka izay toto-saina izao mpanomponao izao. Koa ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana ary ny fitahiana avy aminao any no entiny manatanteraka izany. Mangataka koa izay Andriamanitra ny mbola hanomezanao azy herim-panahy mampahendrena eo amin'ny fandaminana sy ny tolotsaina ahafahana manohy ny fanelezana ny filazantsara izay asa tena hanaovany fotoana betsaka eo amin'ny fiainana. Mianta aminao koa izay Andriamanitra mba hanome azy hery amin'ny fitantanana fanampiana eo amin'ny fanoroana amin'ny firenena sy ny asa ivelana izao fiangonana izao. Maro ny zavatra mbola irarianay Andriamanitra nefa tsy voataky ny feonay, fa ianao dia mahafantatra ny tokony ho an'ny ankohonana rakotona valina maolo-pitandrina. Amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy no hanaovanay fiangonana manontolo izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Afaka mipetraka nareo tompoko. Soratsika Andriamanitra ry havana ny amin'izay rojom-bavaka na sy ny fotoana manokana izay. Soratsika izy satria fitantanany raha teo matoto mombana ny zavatra rehetra. Efa nitrotrotsika am-bavaka ka izao fotoana izao ka dia tsapatsika ny voninahitr'Andriamanitra nitoetra teto amin'ity fiangonana tian'Andriamanitra iloatra ity. Ankehitriny dia mitodika aminareo telo mianaka tonga eto aloha, fanampiny ny avy any ampitandranomasina miaraka amin'ny zafikely, miarabanareo tratr'izao alahady mipitandrina izao tompoko. Alahady fanao ny fiangonana tsy natao fahazarana fotsiny sanatry ny vava fa noentina nanomeza amboninahitra an'Andriamanitra ary indrindrandrindra isaorana azy noho ny fitiavany nahatafitanareo amin'ny taona lasa ary mbola hiatrehanareo indray ny asa manandraikitra izay efa nomeny anareo ny amin'izao taona manaraka izao. Dia faly ny fiangonana Prizy Menakavy ny amin'ity fotoana ity ary tena faly tokoa. Dia faly manolotra ny voatsirambany tanana kely dia kely avy amin'ny fiangonana manontolo, ny hery velona rehetra eto amin'ny fiangonana izay tsy tononoko tsirairay fa so sanatry misy latsaka ary indrindrandrindra avy ao amin'ny zanaparitra ihany koa. Fo manolotra no mameno azy tompoko dia omban'Andriamanitra ny anareo ary ny amin'ny rakitra izay ataonay dia efa nangatahanay tamin'ny tompoko. Ao marina aminareo ny teny tompo hoe angatao izay tianareo na inona amin'ny anarako fa ataoko tanteraka. Voninahitr'Andriamanitra. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny fotoanandroany moa zany ry havana dia alahady mipitandrina
mety gagy nareo hoe ny tamin'ny fitariana amin'ny fotoana sy ny fanatanterahana ny fitaopovavahana tamin'ny akapobeny dia nizaranay brom-piangonana ka izy efatra mirahavavy no nitarika amin'ny fotoana sy ny famakinany teny fa izay dimy rahalahy kosa no nitarika ny fotoana manokana tamin'ity androany ity ho fampiarezana mpitandrina mianakavy ary indrindrandrindra ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fijeron'ny fiangonana vavolombelona raha teo dia metsika mpitandrina fitenenana tompo hitehaka mafitsika ho voninahitra Falmiarabany loatra sy tia aladiny mpitandriny taona 5 sy 2 arivo ity. Misaotra masina hoe Jesosy raha teo ny teny fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo. Dia tanterahin'ny tompo aminareo ny fitahiana rehetra izay tonoiny mpanompony teo mahasakaizan'i Jesosy atsika mianakavy afaka hoe tiam-piataona dia efa misaotra ny fiangonana, misaotra nareo tonga maro, misaotra noho ny fitiavana sehonareo, mahatsiaro sambatra mihitsy manana anareo. Dia Andriamanitra ny hamaly fitotompoko ny fifaliana izay entinareo sy ny soa entinareo dia misaotra tompoko ho an'ny fiangonana manontolo, ny befitra rano, dia korona sy ny olona ny sampana ny zanaparitra sy izay rehetra vahiny tonga eto satria mahita vahiny tonga eto aminy dia miaraba sy mirary soa. Andriamanitra maro fiteny isan-tokantrano. Misaotra manokana ny koralina Maintomilala sy ny koralina fa nisy hira telo zay nangatahako tamina mpianatro mpiomana mpitandrina izy ireo dia nangatahako le hira. Kanjony anankiray sy mena ho an'ny feta telo tsy tonga mihitsy le hira lany mba mivoatra be tany le pastery dia tsy tonga ny tsisa dia fasana mail, tsisa dia fasana WhatsApp, tsisa novana niny dia tsy tonga ny feta telo fa ny CMA sy ny CA tonga. Inona no tonga zany fampiry zany tra misy rivotra niditra tapoko eto mifona aminareo fa te tiako averina kely reto hiry reto reo hiry reo zay ny anankiray any iran'ny CMA teo dia iran'ny filohan'ny pasteur Nambopotsy izy zao pasteur Nambopotsy izy zao fony izy niandra atao amin'ny toeram-panomana ohatr'izany zany mampanao andreny hiry reny foana fa dia angatahantsika averin'ny CMA lihira teo dia zay vao hiteny sa zay fa niteny ve dia aoriana fa mangarako fotoana dia averina kely indray lihira teo sy tsara nety teo dia noho tsara ke nytonon'le hira sy ny feoany fa na fifaterana fotsiny aloha hoe ty hiry ty mety amin'ny CMA ary ty hiry ty mety amin'ny CA dia efa tsy moa dia tsara ny ran'ny CMA le hira fa tena variana io mahay mira be koa moa zany io nefa tsy ela be mena azy gabany ray volana ratsakely fa 3 semaine fifaliana mihitsy raha avako dritra zao anao rindrakira ina ny CA roviny 28 mars dia CMA 20 indray mars dia indray avril anaikakaingana am'izay hery
exemple